Mahakasika an'io zany fitadiavana vahaolana amin'ilay lalana tapaka eto aminay eto Avarabohatra eto Sefa. Lalana professeur Albert Rakotoratsimamanga. Simba be izy io ary miaratsy tao anatin'ny 2 andro dia tena tapaka mihitsy noho ny fikatsony ny fiarakodia. Indrindra moa fa fiara vaventy teo amboniny. Dia izay no nanaovanay antso tamin'ireo mpiara-miasa, mpiara-miambonantoka, tamin'ireo mpanohana hoe mba hijery an'ity lalana ity satria io tsy hoe natokana fotsiny hoe ho ana Avarabohatra irery fa mponina manalina no mivezivezy amin'io lalana io satria Itosy Raivohitra, Ampita Tafika Raivohitra dia samy mivezivezy amin'io lalana io avokoa. Ka izay no nanaovanay teto amin'ny fokontany Avarabohatra antso zany hoe mba hanatsarana sy hanamboarana an'io lalana izay efa tena ratsy tanteraka io. Dia nisy namaly moa zany ny antso dia izay ny anisany anankiray isaorana be dia be amin'ireo namaly ny antso. Ny fahasimbana aloha zany teo amin'ny efa 3 volana teo nefa simba be ary tena simba tanteraka io lalana io fa mbola azo nandehanana foana aloha na izany aza fa tao anatin'izay talohan'izay fa ratsiratsy. Amin'izao fotoana izao izy tao anatin'ny 3 andro 2 andro zao dia tena tapaka noho izay hoe fijanonan'ny camion teo ampovoan'ny arabe izay satria tsy afaka niala teo ilay camion fa tena nikatso tanteraka tao ary ilay camion farany hitantsika teo moa dia tapaka mihitsy ny sasiany. Dia eo zany tsika zany zao nitady vahaolana dia hita ilay vahaolana hoe atao izay andehanan'ny rano eo dia atao izay andehanan'ny fiarakodia amin'izay rehefa avy eo dia mba izay ilay atao amin'ny fokontany hoe plan d'urgence zany. Amin'izao fotoana zany maro dia maro mpiara-miombonantoka nandefasana antso na naovana antso nisy namaly nisy ny tsy namaly fa nisy ny namalany amin'izao aloha ery zareo ao amin'ny antoko ASVM. Dia izy zany niantoka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanamboarana an'io lalana io rapitso. Androany kosa nefa ny Jirama isaorana be dia be ny Jirama izay zavatra efa eo izy zany hanala an'ireo rano be ireo dia hanamboatra n'ilay tuyau izay tapaka ao dia efa miritra tsara zany rano rapitso dia hanomboka amin'izay ny travaux. Ny mponiny eto zany Avarabohatra eo amin'ny 3 arivo ihany vitsy raha ampitohaina amin'ny zavatra rehetrarehetra fa io lalana io dia tsy natoana Avarabohatra irery araka voalazako teo fa ho an'ny mponiny Itosy Raimanontolo hatrany Ambohidrapeto hatrany Andotanjona hatrany Ambomandroso hatrany Bemasoandro dia ohatraiky ny Ampita Tafika dia mampiasa an'io lalana io daholo. Eo amin'ny 4 alina eo zany farafakely ny mponina mifamoivoy amin'ny lalana io isan'andro no fivezivezy eo. Ho anay aty amin'ny fokotany aloha dia io no tena voajerinay satria eto anatin'ny faritra fokotany manodidinay dia io aloha no tena manahirana indrindra fa ho an'ny faritra Itosy Raimanontolo dia mitohatra ny Antanimena kely any fahasimbana io satria eo Ambomamoro zao dia efa anisan'ny lalana simba zany zao io Ambotsara telo io izay mitohy ihany zany satria iraisana ihany zany dia araka amboarina daholo io rapitso. Ao anatin'ny 1 andro zany dia tokony ho vita izy io fa kosa zany miankina be dia be amin'ilay fitaovana sy ny hoentomanana mitorana izay zavatra satria tsy maintsy isy fanotofana io zany amin'ilay koarjita izay mbola ho tadiavina any amin'ny faritra hafa ivelan'ny tanàna zany zany hoe tsy avy eto tanàna le materio hanamboarana azy fa tsy maintsy mbola avy any amin'ny toeraka hafa dia miankina amin'izay zany tena fahavitany fa raha ny fanirianay zany sy ny fampiresahanay tamin'ny teknisiana teo dia raha andro any zany dia vita izany hoe afaka pitsy zany dia afaka isotra tsara ny fiarakodia.